Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Madagasikara ny tenako. Androany isika dia andeha resadresaka mahakasika ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity. Tsy inona moa izany fa vaovao izay ao anatin'ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny HCC ihany ary ny fanehoan-kevitra izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina izay filohan'ny Republikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao moa ny lehilahy. Eto am-piandohana dia miarahaba any Andriamatoa Andry Rajoelina sahady ny tenana evety Ouattaratasy amin'izany fahalaniny ho filoham-pirenenan'i Madagasikara izany ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Ary azadino toraka izany ihany koa ny milike ny vidéontsika. Azadino hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao Ouattaratasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny Ouattaratasy tompoko araka nefa nambarako iombienibieny dia tsy antoko politika ary tsy manohana ny antoko politika na iza fa ny Ouattaratasy dia mijoro amin'ny maha Ouattaratasy azy zay ka tsy miandany amin'ny atseroa ka mijanona honnête raha hatrany ny Ouattaratasy fa tsy miandany amin'ny atseroa. Raha mahita ny vaovao zay asian'ny Ouattaratasy ianareo dia famitinana ny akom-baovao izay malaza rehetra manerana nosy ny vaovao izay alefany ato Ouattaratasy fa tsy zavatra forononay akory ireny ary maka référence amina gazety izay mivoaka izay Ouattaratasy ka manao famitinana an'izany mba hatonga iny vaovao lavabe izay voakany gazety iny ho lasa fohifohy kely mba ahamoramora azahoany be sy ny maro azy. Araka nefa natsipoko dia mahakasika fanambarana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina taoriany fahalaniny filoham-pirenena ny akon'ity vaovaontsika amin'ity indray mitoraka ity androany. Fa milohan'izay dia andao ara ho resahana amintsika fanambarana izay nataony filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana taoriany voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny 1er Desambra lasa teo. Nandefa hafatra moa ity Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ity taorian'izay ka nilaza izy tamin'izany tsy misy ny zavatra tonga lafatra fa tsy maintsy misy indro kely foana. Natao ny ezaka rehetra mba manakaiky ny marina sy ny rariny na dia nisy aza ny lesoka madinika aoka tsy ireny no horohitina entina anakorontanana ny firenena hoy hatrany ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Andriamatoa Florent Rakotoarson. Eo ihany izay fanambarana avy tamin'ny Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay dia nanao fanambarana ihany koa Andriamatoa filohan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andry Rajoelina izay lany tamin'ny fomba manetriketrika moa ny lehilahy tamin'ny 1er Desambra teo ka nanao fanambarana izy taorian'izay. Filohan'ny Malagasy tsy ankanavaka ny tenako hoy izy hatrany hampiray ny Malagasy tsy vakivolo sy hampamiratra any Madagasikara ny tanjo. Ny demokrasia dia ny fanehoan'ny olom-pirenena ny safidy ary voaporofo androany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany manambara ny vokatry ny fifidianana ho filoham-pirenena izany. Masina ny safidin'ny vahoaka izay tompony fahefana nanome fitokisany ny vahoaka maronisa hitantana indray ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka. Misaotra ny olom-pirenena rehetra nandray anjara tamin'ny fifidianana ny tenako. Mankasitraka manokana ireo izay nisafidy ary manaja ihany koa nisafidiny hafa. Misaotra ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ihany koa ny tenako. Ireo no ampahany fanambarana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina taoriany didim-panjakana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nanambarana ny voka-pifidianana ofisialy amin'ny maha filoham-pirenena azy. Nanambara ihany koa ny tenany fa mijoro ho filohan'ny Malagasy tsy ankanavaka ka hampiray ny Malagasy tsy vakivolo sy hanao ny ezaka rehetra hampisongadina sy hampamiratra ny Madagasikara ary hitsinjo ny isan'ny tokantrandro indrindra ireo izay tena marefo. Tsy maintsy hotratra ny tanjona hoy izy hatrany Madagasikara tsy maintsy mandroso. Io no teny nanomezany ny fanambarana nataony izay navoakany tao amin'ny tahozotra tsirasira Facebook. Raha izany ara ny fanambarana Andriamatoa hajaina Andry Rajoelina izay filohan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao moa ny tenany na dia mbola tsy vita ary ny investiture izay ho atao amin'ny sabotsy 16 Novambra ho avy izao ka dia eto am-piandrasana an'izay fiovana lalina ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay ny Malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria manantena mafy ny Malagasy fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia hitondra zava-baovao tsy toy ny tamin'ny 5 taona lasa zay. Izay zay raha tompoko lasy tompoko vavy ny akon'ity vidéontsika ity androany. Manasinareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahantsika mandravona andreny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Ary manasinareo ihany koa ilekeny vidéontsika. Manasinareo tanindroa hatrany abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao Ouattaratasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.
ragno mbola hely ziska tsika ziobe mitiavako anao tsy mio vo maika ame mito sasany anao tsiny falovy aminao zao tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko maleva atolotro anao kaza miagnatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kaza tao adala zaho tsy agny Azamiagnatigny anao tiako